ka diso aloha ianao raha mieritreritra hoe zany le olona tadiavinao a. ahoana tsara oery se zanakiraha tsara zaka fa tsy ibelona no reniko. tsisy olana mihitsy nyresaka taratasy efa voomany tao daholo ny taratasy ilaina rehetrarehetra dia zasy ny karapanondroko sisa nandrasana dia vita kosa manao ny eta fin du mois io. ay mangatsika be kaiko. Ye glacé io sao dia atao mafana dia afana farako any ambony. nahoana tompoko ny aketady ambaro azafady fa izy ka ianao tenenao anazy hoe volana fotsiny hoe dia tonga dia fatany. Tsy arakaraka ny mahazazazy fa tena mandalina be izy. Sady tsy mifidy atao a. Fizy koa nefa nataony. Raha tsara zaka. sodransy aloha tsy ny salasala nandray anay misy tokony isoana zany sodransy sady reny efa nazavainareo anaty amin'ny telefony reny volana iny atiny ise zany ny james izy indrindra tena misy itovizana be amin'ireo tompoko vavy mihitsy se mba mianatra ny fiainana ry tantona tsy mba niresaka tamin'izany reniko zany akory na dia ndraimbava fotsiny lalam-piainana zany se misy azany e voateraka dia maty ny reniny tsy nahita n'izay salova-tavany zanany akory iny fa inona zany resaka tianareo atao amiko voalohany indrindra aloha dia hikaroka ny seny tena mission-ko na eno mantsy izay hoe maty ony raha tsara zaka dia hoe nanahoana ary izay ilay zanakanabavinay any isaorana aloha n'Andriamanitra fa mifankahita somatsara ihany tsika se anasany mihitsy fa ialana tsiny andro se fa izay koa tsy nalala hoe sele izy tany amin'aly indray zay no nitonatona tsy olana zany tsy maninona mihitsy zany arono fa ambanaka izy raha manana rainsi zao rano mbola mandamy mahasakely any ambadika any fa tonga eo ihany izy fa hoana mandra-piandra aloha zao dia asina mafanafana kely aza misahirana ary se tsy isy misahirana zany sady mandra-piandra n'izy mianaka eny se ataony se mety daholo tsy raika zany raha so vetivety tena zanakanabahaviko mihitsy seka
Izao vao tonga amin'izay atsoina mamony telefona ka mbola nisy nanahira anahy taniko fa hoana firy nandadavanareo anahy maika zany ianao mihitsy nangory fototry ny afona tonga ny problème teo fa nisy inona ka tonga teo ilay bandy mpiasa taloha iny isy zany say marija ve ie tonga nanao amboletra teo inona ny dadavany taty sa nitady ahy hoe resaka milazany hony izy resaka inona koa ke va hoe tsy fantatro fa nanao forsinina hitsofika eo dia tsy navelan'ny réceptionniste dia inona zany ny tediavana aiza izy zao tsy azo lava izy ny zavatra teneniko zany nanao forsinina hitsofika tonga dia netsony réceptionniste polisy dia lasany inona daholo koa ary zany ry marija ty manao ny ataony ry volana koa ary tsy ndaniny volana fa nga hitalava volana ie efa saika zava-doza koa no nataony a fa ahoana saika amony tenako tsy azoko amony tena ahoana fa hoe zany ho a fa tsy moramora koa no nandamy mansaina zay koa no tena nahataraika tany so ihany zany fa tonga ny samaritanina tsara fanako inona indray ny tianenitenenina sa tsy tokony hamonjy azy a zanga moa ny teny an'izany antiako tenena hoe raha lehilahy hafahafa zany vehivavy nitsoaka anazy zany no hoe amony tena dia avelany ho faty any ka tsy za mihitsy koa zany fa matoy izy tonga zany tanjona famonotena zany tena efa mafy zany zy go-piainana nahazo azy mafy sa manenina ny ratsy nataony izy neno aza amin'ny tsara olo ivelany ohatr' zany ay dia ay zary izy zao e sa voalasa lahy dia nanohy ny fikasan-dratsiny efa milamina tsara izy ka efa mifampiresaka tsara zay ay kosa ary aizy mety mity lalorano tao amin'ny piscine tao dia nangatsika dia nasiako namonjy chambre aloha aleo izy aloha jereko any raha izany arako mikary ataondry mihitsy manko zay fomba hijanonako ato tsy azoko ke mahafantatry tsara fa tsy mahatsara naty za mihitsy ana dia ray minitra koa inona no sy nandavalany zany teo amasony tadany James najobotondry moa za efa miteny alaza fa mahasoala miasa dia averiko amindrindray fa za tsy mahavita miara-mipetraka amin'ny soda zany sady amin'izay ho mpiasany dada ny fe fisaina lamintsinina fa mba mieritreretra ho andry fa inona nefa ny olana lahy nitolany ny teny soda tsy mba hava satsoda dia ndry fa iny James andriny ngeno anisan'ny tanona tamin'ny lasanjolany koa
dia sao dia adin'ny lako fa raha tsara zaka mifototra tamin'izany olan'izany. Ka matoranga izy mbola miseho mikarakara azy any Antananarivo any na azo tombontsoa taminy izany izy. Izany raha tsara zaka izany efa maty sady tsy izany koa ny hijanonany James any Antananarivo. Maty raha tsara zaka. Eno a izay aina nitenenako an'la hoe hajanony any izany resaka valifaty izany. Maninona raha no avy amin'izay mibanjiny? Misy vahiny aty. Miara-mana manara. Salama ty. Salama ianao. Tadidinao ve? Ohatra tsy tadidiko mihitsy. Iza marina moa azafady raha tsy mahadiso. Tonton io. Tonton? Tena dinao tokoa. Livana dambella e. Ay! Saingy efa lehibe dia niovy e. Tena azafady ry rehefa tena tsy tsiaroko mihitsy. Dia ino ny vaovao ela be tsy nionana izay? Tsy izany fa efa niantso ny James ihany hoe ho avy aty. Ay. Ie. Izay manko karoka ny taranaky tompoko vavibelona e. Mbola tsy niona marina tokoa moa nareo tarina ny tondranana tsara zaka azy ireny? Tsy mbola niona. Tamin'ireny fotoana nandehanany ireny anie ry seka tsy fantatra na aiza na aiza. Tonga dia lasa ritina tsy tana fotsiny. Izany e? Dia ahoana moa izany nahafantaranareo hoe niteraka izy? Mama narary lava vokatra amin'ny fiasana saina taminy dia nanapa-kevitra izay fa hikaroka ny misy azy ireo. Mandroso? Vava marina. Why? Fa ina natao lahaty? Na miraba ary ve tsy atondry akory fa tonga dia izany sahady ny teny. Ohatra manao ahoana aloha e? Tena niova be mihitsy angendry izany e. Na mahita an'andro tsy mahafaly andry akory. Tsy niovy izany aka sady ahoana moa tsy hofaly e? Ka tsy izany izao ny hitako etiko. Maninona tsy mba mandalo mitsidika ary. Ka hitanao ilay asanay tena tsisy hipetrahana misy tena tsisy fotoana mihitsy ny ako. Aiza kosa e. Na dia inona raha ve fahasahirana na ribavy dia fatsy hitsidika reny miteraka. Firy-taona moa izay ny alandry tany an-tanàna ka. Eny e, fantako izany. Fantatry indry moa hoe mama marary vokatry ny nataondry. Mama? Fa marary iny mama? Marary fo izy vokatry ny tsy fahitanandry. Ndrekakio teneny izy fa zange tsy maninona e. Sady efa anankiray koa izao ny zafikely. Ie, nakela izanako. Sady dia aiza zazany. Lasa na dia mividy zavatra ny izy raha tsara zaka. Mba te ahita azy ireo. Aleo amin'ny manaraka dia hoentiko any amintsika izy. Ndray kosa efa eto ihany ave dia tsy mba hijery andry zareo. Sady za mila miresaka amin'ilay vadindriva tsy mety mihitsy te ataonareo tsy mamangy ava ty. Tsy ilaina izany sady zangefa miteny an'lahy hoe ho avy any izay e. Fa inona ny atahorandry e. Zanga dalaka tsy alala izay tokony atoko. Fantako tsara ngela ary levy anankirotana amin'ny fiaina tokantrano keo fotsiny. Dia inona raha tombontsoako amin'izany ho izy ndrika. Mingavy ianao ary leva aleo aloha ianao mandeha ka tsy te hita fifamaliana eto mihitsy aho. Okey ary alova tsy tena raha izay fantatry ny rifa mety. Justa mba hijery andry zareo fotsiny. Na ny endriky le zao tahako ary efa tsy tsaroko.
tsy ilainy izany ka sady nareo ne hifankahiteny foana e. tsy azoko fa inona le olany sakanandria zany tsy eona amin'izy ireo. ka efa zalazaiko anao izany. ty aloha misy vola dia mba hoeto any andrininy any dia andany ianao mandeha. Ka tsy volany e mahory andry zareo fa indriny tia no hita e. eno a lazao izy fa ho avy a ndana amin'izay aloha ianao mandeha fa efa ho avy izay izy mianaka ange. ena aroka nde zany zareo azay tindrika mafamangy any a velomo. ny zavatra tsapako zao tamin'izany a dia bella natahotra mafy amin'ny vadiny ary norarana mihitsy raha tsy hifanerasera tamin'ny havany. James dia variana be se sady tsy miteny mihitsy. tena lasa mihitsy saiko mandinika zany tantara rehetrarehetra zany fa tsy haiko aloha nareo raha mitovy hevitramiko hoe ahoana mino hoe tena voatery marina mamao atona anao an'izany. Zako nefa tsy mino hoe teny tokana fotsiny a dia ampy baikondra tsara zakana azy dia hoe ataony amin'izay teny anaovana anazy. inona ny tiany sela zay aza diny fa olona nanompo dia volo tao androrona ne iny zany hoe azony tamin'ny resaka fanafody zany. zay indrindra zako aloha tena mampikevitra amin'izany lazainy James zany raha nandinika ny fiainana hatramin'izay. fa ahoana se ny marina tsy fantatrareo dia izao raha tsara zaka sy bella ny fankaty voalohany fa rehefa nitsakitsahany sy tsy nasiany azy ny bella izay vao natoraka taty amiko. eve nisy an'izany eno a za zao ny hevitra fa iseny niaraka tamin'ny voalohany. Izay ny tena tantara mara ary raha tsara zaka ary mbola ankafara be mihitsy vao nafantatra hoe niaraka izay sy bella dia niteny izy hoe tsy maintsy mbola hiverina ary ianao ny fomba rehetra izay amin'ny tena ny fiainako mihitsy. dia tena nitanterahana marina tena ny tanterahana mihitsy satria vetivety foana dia miverina tokoa izy dia miverina koa ny toetra ratsy ny bella lasa nitady an'ilay tsara zaka foana tsy azo nataony inona mihitsy. Zany ny tena hoe azonody ara-baky teny. efatra ny amboalohany ane zany bella nefa mifehezany raha izany e. Tena marina sy dia izao nataony fitaovana namitena ny fiainako mihitsy bella ary rehefa tena hitany hoe tsy afaka anao ninona intsony aho dia nalainy amin'izay bella niaraka taminy. ay ve zany ny tantara misy Zay dia tsy nandalitra ao zany mamoa tao aorianan'io hoe fionanaretany Antananarivo io. talohan'izy andeha ho any an-dafy no nandalo tany fotoana fohy tao aorianan'iny fionana iny. niaraka tamin'ilay tsara zaka ie fa tsy mitondra zaza. dia mbola tsisy nahitana akory ne zany nareo raha zany nefa ny anao teo miteny hoe tamin'izay mbola kely ny hitanao farany. tamin'izany voaka tao amin'ny birao amin'ny kely iny no natazana ny sesy tsara zaka niaraka.
efa za ihany tia mandray anao tia ka le nresaka taminao farany iny fa angamba ianao dia tsy mba niezaka mitady hevitra hafa mihitsy e mahagaga ihany hoe ianao hoe dia tsy mba nanana havana mihitsy ny afaka namonjy ianao dia vitany havanao tokoa ve ny andro fahafatesanao fotsiny ihany toa tsy mampino ka vao maika mampisalasala any ny zavatra lazainao e tonga taty ianao a niaraka tamin'ny vola dia tsy mba nametraka ianao na dia numéro telefônina ifandraisana amin'ny zareo kory ary eny e tsisy hidirako lalina izay momba ny fiainanao fa zao a efa nidresaka tamin'ilay zanako a dia manaiky ny anampy anao izy aza tonga aloha madama dia faly be raha tsy mbola tavavoaky ny ala misy fepetra entitra be miaraka amin'izay a ianohy tsara ary a Marija, misy mamangy ala. Betsay ala. Ahoana ny tery Marija? Tsy naneritreritra nakotananao terinareo izany mihitsy a. Ka izay mihitsy zao ny antondihako aty io te hafantatra ny marina raha reo mpiasa ireo mantsy ny enona mety manitatra ireo nisaotra aloha na mifafozanao fotoana ianao anay fa inona ny tena antondiha latany tamin'iny te hifona aminao misionala tsapako hoe avy aminah daholo no manakorotana ny fiainam-pitiavanareo tsara resy rehefa mahatsapa tena ohatr'izany Marija zany efa mieritreritra hoe tsy tena misy hoe fa disololany ilay izy e matoa volana lasa tsy miverina intsony e mety izay ny efa mampety amin'ny fiainany sy mahasoa azy dia tsy manana lahelo aminazy zany misionala sady tsy manana lahelo amin'ny lahy tsy nitazona lahelo ilahy mbola mivokako ato tena mianatra anao misionala tena marina fa inona mamenatra lahy amin'izany e tsy misy olombelona tonga lafatra zany ane fa zao ny tena diadavako anao misionala mba sika angataka aminao hoe hiverina asa amin'ny hôtely tena tsisy aletsony a na hiverina any ambanivohitra ary a tsisy nenina afaka ataoko tsony any tena mialatsiny raha amin'izay Marija tena tsy afaka mamerina lany asa amin'ny hôtely intsony a tena mba miangavy misionala aza atao an'izany tena tsisy aletsony any ao azahay tsisy asa afaka ataoko mihitsy aty na frais andanana mody ary tsisy tsony mihitsy ny azoko anampiana ny lagna mba dia zao omeko volona ataolona frais mody any ambanivohitra lisa sady avotany lahy ihany koa sa tsy mety zay eny e saotra betsaka aloha tamin'ny fahatsoram-ponao fanampianao izany koa ve moa dia ho laviko
tena mety amika mahavelony ambanivohitra ihany amelo mason'ny tanànanay araka ny teny dalatsinay. tena mampalerana ny tantara ny mamonga voka ry alohandra be tanana amin'izay izy dia azarana lahery tsony koa. misy dia tena olona nateraka horatsaina mihitsy amin'ity tany ity. ahoana koa? aiza niendra tsara zaky olona efa tany amponja zao mbola tsy mieritreritra afa-tsy ny anao teti-dratsy ihany. Fitiavaka rena sy fitiavan-tena daholo sy ny fototra an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ka le olona namoy enany iny tena mampalahelo. Anisan'izany mamoy. Ny olona namoy eny ahoana ry sy? Ka be dia be nge ny olona efa mivonony natao ny sorona natao androrana tao amin'ny fitrandrana vata. Ka koa mbola misy an'izany? Eka. Mba nanaoana marina moa nefa raha nitoby iny amin'izao e. Efa fanjakana nandray an-tanana an'iny fa betsaka ny taratasy tsy ara-talàna tao. Fe fa izao ry James mba hiangavy zavatra amin'se hoe inona izany? andao se mba hiaraka amiko aseho fianakaviana. Izay manko ny antony nidiako avy any Antananarivo hitady an'se. Zany ve? Ahoana? Nga tsy mazoto se? Tsy hoe tsy mazoto aho fa andao ry se hoe tsy te hafantatra ny avan'se. eny e, ohatrany hoe misy zavatra mampisalasala anazy any fotsiny. Andao mory se ivery maina fotsiny ane za raha tsy andese zany efa fanampanantena andro zareo. Tady dio fa isehana sisa nisy olona nreniny seho amin'ny fianakaviana. Andana re James andana mba mamantatra ny avan'se ihany sa iomana dia hiaraka tsika? Vao maika tsara zany. Misaotra nareo mianaka. Zay a? Ianao iomana vitivity e. Volana. Manahoana? Manahoana naly? Ahoana? Lamina tsara? Ie, milamina tsara aloha. Tsara kosa zaniko. Tena miala tsiny aminao ana tamin'ireny zavatra rehetrarehetra nataoko taminao ireny. Tsisy tsiny zany volana sady za rehefa tsy mieritreritra an'izany tsony. Eny e, ka mba tiako fantatrao fotsiny ange ny antony tena tsy nanambadiako anao tamin'ireny e. Eny ary, tenena raha izay mety aminao e. Olona ray ihany nanakinako ny fokona teo amin'ny androm-pianako. Mbano? Niezaka ihany ana noho ny fiainako fa manadino anazy tena tsy vitako mihitsy. Tsy maninona izany fa ianao kosa nge tokony mba niteny tamiko aloha maniresaka fa tsy tonga dia nanao an'ilay fihetsika mandeha mandositra tsy miteny ireny. Eny e, tsapako ange fa tsy nety ny nataoko e. Fa zavatra nataony Marija ny tena nandreraka anana fa tonga nananao an'ireny. Fa inona no nataony? Nanokatra amin'ny feriko izay efa nikatona ny famborahany tamiko ny fitiavana indray ka nampitamberina nahandro eo lasako rehetrarehetra. Fa izay zava-nisy marina e. Tena azafady naly tsy misy tsininao zany ka. Sady avelao azano fa zavatra efa vita. Misaotra betsaka. Dia hoaiza zany ianao io zao? Rehefa tena nandinika sy nieritreritra dia nanapa-kevitra fa andeha hanoka tenanao relijiosy. Anao masera ve?
mba efa voadinikao tsara ve zany sa hoe hoentin'ny famoizam-po fotsiny ianao aloha efa tena nieritreretiko mihitsiny fa zany manko ny nieritreretiko hoe hany mety mba ahitako fahasambarana eny ary raha izay ny tena fa mahasoa amin'ny fiainanao sy mety aminao a dia mitsohitra anao a dia mirary soa anao ihany ka misaotra betsaka anao fa ianao zany ny ve tsy maika atao ohatra ny tazomiko eto fotsiny tsy dia maika ka hafa namoaka amin'ny maretsa tana ny violon mantsy za io dia saika mandehandeha fotsiny sisy anao tao fa nanino ny maretsa nga tsy loza niditsakeriny tao amin'ny hôtel izy zany efa nanafatra ny mpiasa rehetra tsy mahazo miditra tsony maritsy dia zao nanao amboletra niditra ihany za tsy tao tamin'ny fotoana io dia tany amin'ny polisy ny hafarany dia aiza hono izy zao nangataka mbola iverina hiasa amin'ny hôtel izy fa zany tsy nanaiky satria tena tsy mety amiko tsony zany le mbola iverenany ao dia meko fanampiny izy mba hiavotany ho any ambanivohitra ny misy anazy a mety mihitsy aloha izay fanapa-kevitra nyraisinao izay ary ianao zany nga tsy mba hiverina ho aniko efa manana ny lalam-piainako analy a izay nga mba nihitako hoe tian'Andriamanitra mety mahasoana eny ary moka fa na izany aza tsisy atahorandriva zatra sy fataondretolo ny atao eny dia andendra zany ianao efa indry ihany kosa neky ny antony diako any aiza kosa velesafidramisa dia tsy mba mitombona mihitsy fa mandeha foana zany ikitsitsan'ny elany miona amin'ny zareo fotsiny a dia mody dia raha tamanana ianao dia afarako indrika tsisy an'izany re sady tsy zarery ngeno fa sasy papay indray arako dia miandry anareo atao zany ofa rehefa tonga dia toko mitsangatsangany ndre tena mafina tatsika sindre irery dia tandremindray ary eno fa zao rehetrarehetra zao moa zany tena mbola vokatra ny nataony ra tsara saka daholo zany tokoa e nefa izy koa raha ny ela sy mba voafitaka taminao e ohatra ny tady amin'ny rariny anazy ny indry zany kosa enao ara tsy zanany akory nefa ny dia nitaizanao tao izy ina sorako be diabe anazy aloha zany tena nataony tsy nisy nenana ory anahako mihitsy fa zany hoe ezaka ako anarina ny hoavo izay mihitsy ny zavatra mety ataonao nanao nantany lamma efa mivoaka izy fa mbola nangataka saika iverina hiasa tato ihany dia nanaiky vela fanampiana fotsiny nataoko azy dia lasa nodany amin'ny tany razany ihany izy ka
Hay kosa mety zany. Dia mbola niona tany koa nge izay sy volana. Ary toa meona foana nareo. Samy fanao fotoana mihitsy. Ka za koa raha mba gagako. Ay, dia manao any izy ihany ary. Fa maninona hono tsy mba mandalondalo mihitsy. Izay fanontanian'iny izay aloha tsy voapetraka. Eno dia manao any izy ihany. Salama tsara. Izay ihany. Ka izay ihany moa ny fanontaniana napetraky ny endrika. Tiana tia koa. Koa tena anao masera hono izy. Fa ngaho dia tena mbola voadona be foana hatramin'izao. Efa hoe salama tsara izy fa tsisy an'izany voadona be izany. Ka efa famoiza-po be ange izany mandeha mamonjy fikambanana izany. Efa nanontany azy tsara mihitsy hoe efa voadinikao tsara ve izany. Dia izy koa moa tsy ny salasala namaly hoe fa izay no mampety ny fiainany. Dia nanaiky an'izany fanapahan-keviny izany aloha. Fa ahoana kosa moa. Ka enti-po fotsiny ange izy naly. Dia rehefa tonga any izay vao manenina. Ka mety efa izay koa nge lalam-piainana voasoratra ho azy. Tsy afaka ny anakana azy amin'izany mihitsy rehefa izay ny hita tsy mampety azy. Diso be lahy. Ao anatin'ny fahatezerana dia mandray décision ohatran'izany. Tsy mahalala ny atao fa taitaitra fotsiny. Ka mety efa osotr'Andriamanitra tonga ho aminy izany. Mahazo tsiny amin'izany hoe olona tokony anao masera sakana lafo sy nalaila vady. Mahery. Ondry. Vonona amin'izay. Vonona amin'iny dia hoe sika. Dia ho any amin'ny fankatiavana mandrakizay. Mahita koa na niany. Za hoe any any izany. Ka mitsika tsy efa mifankati. Eny e. Fankatiantsika sindry. Fa zao ary. Vonona vendry fa alaiko faty amin'izay. Io vononako. Tena marina. Eno tena vonona. Sara betsaka kia. Dia roviana nefa izany. Tsy miandry ela ka. Misy zavatra ho manko izay fotsiny dia niteny andrio ihany. Satria marina. Izay indray lebo sotra. Izany efa vadindrio. Fa ianao aloha sao dia mbola mandeha foana. Fa manao. Za re fenafelanao aty. Tsy mandeha izany intsony kiza. Za zao efa eto akaikindry foana manomana mavintsika. Izany. Satria marina. Ndao misy zavatra siako andre. Dia izay ny tondrako an'izy mianakireo aty. Manazava amintsika fa zareo no tena vady aman-janaka raha tompoko vary. Ifona sa hialatsinina tonga valaty. Mangina aloha ianao. Alao aloha ilay olona mba hiteny. Ohatrany tsy azoko ny tise tongava. Ela mihitsy izany namono ny havanay. Mipetraha losie. Tsy izy izany namono ny belona fa raha tsara zaka. Efa niteneniko any anareo tamin'ireny fivoriany ireny e. Fa anareo tsy nihainao anahy. Ny tena marina dia belona mihitsy ny diso. Satria teo am-pelantana ny belona nangatatsotra any fa hiaraka amin'ny raha tsara zaka. Tsy mihinao izany a. Aleo aloha ilamina e. Marina izany fanazavany livo izany. Tsisy maninona ange-tsika eto e. Aroka tsy anatsiny na ny maty na amin'ny velona. Aza me tsara velatsy eo lahy. Mbeo fotsiny fananany havanay. Lasa lahy mandeha any. Manakorotana fotsiny. Gay tsy niteraka no elana tovazy. Marina mihitsy zany ty e. Mbola eo ny zanany manam-pahefana feno amin'ny fananana.
Efianao ny zanako belona ary tena mitovy nareo mianaka. Tena matahotra ny tsovizana amin'ny mahitsiny ianao. Mety mba izay zany ny lovana velana anako. Ie, tena mitovy mahitsiny. Dia tsy mifankahita mihitsy hoe izany nareo tahorinan'ny andanany tany amin'ny ratsara zakareny. Tany amin'ny aéroport tany Ivato no ahitako azy farany alohan'ny andanany tany Andafy. Dia izay moa tarina izay lasa ny fita tany Tamatavy dia tsy mifankahita mihitsy. Moa za koa nisy fotoana tena tsy salama mihitsy dia tsy afaka mivezivezy. Oka zava, mba hazavao kely hoe ny izany tantara izany fa mbola tsy hain'ny sofiko mahitsiny. Izao hoe raha tsara zaka ny vadiny belle dia namona anazy. Vo fitaka izy mantsy fa tsy zana ny James. Efa manana ny tena rainy. Dia saika vadiny taloha. Dia izay zany niaraka mipetraka tamin'ny belona tamin'izany andro izany. Lava ny tantara ry zareo. Ny fanontaniana mipetraka aloha hatreto dia hoe ahoana ny anaovana ny belona. Angaha efa hita ny toerana misy azy? Any amin'ny toby any Androrona any hony. Raha araka ny filazan'ilay Sandro tamin'izy namangy andra tsara zaka tany Amponja. Androrona. Tena eo amin'ilay toerana saika namonony anazy zany. Satria henoko foana izy eo miantsoantso ny anarany iny. Ka tsy maintsy mifandamina antsika raha izany. Tsy azo ajanona rery any zany. Ie. Allô? Allô? Efa natahotra mihitsy aho zao hoe tsy handeha indray zao ny téléphone alina. Ka le réseau problème ty. Numéro tsy mandeha ve dia omeko andry e. Iza mahitako. Hono, lama tsara? Ie, fa zarery nge zao lesy niato e. Ohatry, fa izy James. Nisy olona tonga taty hoe avan'ny zareo dia lasa any zareo hoe tsy ery fianakaviana. Fa vao tsara kosa zaniko. Adany iny ndrisy niaka taminazy. Ka tsisy miandro ny tanànako. Fa manao ana aloha bebe ao e. Sandrinay. Ao izy ao ka, salama tsara. Tsara kosa zany, ary raha? Mety na tsy mety niatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety se na fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy setraina fa mila mahery mila mitraky anao